miantso amin'ny firaisan-kina ary fandraisana andraikitry ny rehetra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny filohan'ny CST ny jeneraly Dolange Solso tao anatin'ny resadresaka izay anerahana taminy moa no niresahany ireo raha mafanafana eto amin'ny firenena. Anisan'izany ny fiverena ny Ramatofo Lalao Ravalomanana eto Madagasikara, ny momba ny famontsoran-keloka ary ny fivoriana tsy ara-potoana ny parlemanta ary eo ihany koa ny voina any atsimon'ny nosy. Vola Ravoagy eo amin'ny sariny Tsiry Rakotoarson no itondra ny fanazavana. Le voina mahazo ny namantsika ny atsimon'nosy ianao anisan'ny hoe lehibe amin'ny androm-panjakana inona ny hoe hetsika na afatra tianao tenenina manoloana ny voina. Marina tokoa fa misy zava-mampalahelo miseho amin'ny firenena zao fotoana zao dia ny voina izay mianjady amin'ireo mpiray tandrazana amintsika any atsimo ka ny tenako aloha araky ny fanontanianao teo amin'ny maha-tompon'andraikitra amin'ny androm-panjakana amin'ity filankevitra ambodetezamitatry dia mianara ny ireo membre rehetra ato tsy akanavaka zany na bureau maharitra na membre tsotra indrindra moa ny tenanay dia miondrika ampanajana amin'ireo izay namoy ny ainy vokatry ny seho tany faritra atsimo andrefan'iny ary mampahery ihany koa andreo izay manana havana namany namoy ny ainy tamin'iny zavatra niseho iny. Zay no teninay voalohany. Mendriko dia rainy le firaisan-kina nasehontsika malagasy ny fihavanana manaja le soatoavintsika malagasy rehefa misy voikava mahatratra ohatran'ireny. Ohatran'le fitsidiana nataon'ny filoha tetezanita tany Toliara nilazany hoe namaliny mba ny fiverena amin'ny vadiny folo teo aloha eto an-tanindrazana hoe hijery amin'ny reniny izay marary amin'izao. Ahoana ny fijerinao sy hoe hevitra momba ny hoe fiverena ny vadiny folo teo aloha eto an-tanindrazana. Mikasika an'izay indray moa dia mbola averiko ihany hoe tsika malagasy manana ny soatoavina izay mampiavaka antsika amin'ny firenen-kafe, izany hoe raha zavatra mikasika amin'ny tokony teny frantsay azafady humanitaire zany dia tsy eto malagasy ihany na dia manana an'izay manokana antsika fa ataoko hoe eran'ny firenena rehetra dia manana didy sy andraikitra anaja an'izany hoe raha vao mikasika momba ny problema humanitaire zany. Ka ny fahitako an'iny dia olo-tsotra madama ny vadiny filoha teo aloha manana ray aman-dreny izay marary ary ny rariana moa dia mienganeka mba hitarika fahasalamana ny fahatongavany aty fa saorana ny président miakatra le mahasamihafa sy ny toerana misy azy fa nijery an'izay lafiny maha-olombelona zay fepetra takina mialohan'le fanatanterahana fifidianana ny fanomezana ny famotsoran-keloka araka ny voalazany sorodalana. Ahoana ny hevitrao momba ny hoe famotsoran-keloka? Le izy moa zany efa voalaza voateninao tao amiko indray amin'izay tsy na maha hoe tena manana andraikitra amin'ny fametrahana ny lalàna efa nandalo teto aminay teto zany ny lalàna mikasika momba ny famotsoran-keloka ka io zany dia hevitra iarahako amin'ny be sy ny maro satria ny ara-nanapaka an'izay zahay tato fa ny fampiarana azy kosa dia anjarany sy andraikitry ny zareo mpanatanteraka dia ao amin'ny exécutif zany. Tanina foana ny Andriamatofo anisan'ny hoe fangatahany mpikamana sasany parlemanta sasany eto anivon'ny CST no hoe tokony hanatanterahana fivoriana tsy ara-potoana manokana. Ahoana ny fandehan'izay mety ho azo tanterahana ve zay ary efa mijery an'izay ve nareo? Fahitanay ny hoe mbola misy zany lalàna tokony ho dinihina zay voalaza ao anatiny tondrozotra raha tsy teny afa-tsy ny hoe ny statut mikasika ny filoha taloha ancien président. Fandeha indray moa tsara ho fantatry ny be sy maro dia
afaka mangataka fivoriana tsy ara-potoana na ny parlemanta afaka na ny zareo ao amin'ny fanapahaka mpanatateraka ny gouvernement zany fa misy zany de mizavatra tsy maintsy hajaina mikasika momba an'izay.